Lafy ny fandriampahalemana kosa indray lehilahy iray izay voalaza fa namonina afaty tovolahy iray vao 12 taona no sariny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy-pirenena teny Manjakaray teny. Raha araka ny vaovao moa dia tsatokantsy no namono an'izay zazalahy izay. Saron teo anivon'ny polisy-pirenena i Razafindraha Garado na Idom izay namonina afaty zazalahy 12 taona antsoina hoe Rajonar Léon tsy atosika teny Manjakaray 9 jona lasa teo. Tao anaty fanadihadiana izay nataon'ny polisy-pirenena taminy dia niaiky ny heloka vita ny Idom ary laza fa nanindrona antsy ny Léon tsy atosika. Niaiky zany Idom lay jiolahy nafaty an'ilay tovolahy teo Manjakaray ny maraina ny 20 jona. Niaiky izy fa izy naindronantsy namono an'ilay olona. Ny antony tao amin'ilay balina didipotra tao Manjakaray ny aliny 28 dia nisy ady dia ny namany anankiray no vonoan'ny olona tao amin'ilay ady dia nahita an'izay zareo zany dia lasa nakaantsy dia izay olona sendrazy dia nasiny dia izay no nahafaty an'ity olona ity. Ny rahalahiny no rehefa nitadiavina izy zany dia lasa nitsokan'ny sabotsy tany amitran'le namany dia rehefa nijerena tany sabotsy dia tsy tany tsony izy dia ny rahalahiny ny tonga nilaza taty amin'ny polisy hoe lasa ny Antsirabe izy dia nandeha nidina tany atoerana amin'ny polisy ny alatsinainy 30 dia tratra tany Idom. Marina fa Idom dia efa niditra ponja noho ny raraha halatra ary anisan'ny mbola karoan'ny polisy amin'izao fotoana izao i CC na Mandom.